resaka ka atao niany moa tsy miala amiko indrindra fa le fanakianana fa raha mijery amin'ny ankapobeny de tena resy lahatra ary manohana ny fitondran'ny Mikaela manohana azy satria raha nijery nareo tamin'ny interview nataony tsy haiko chaîne russe angamba izy iny de tao nahitako hoe kay moa zany zareo manao démarche idirana amin'ny BRICS fidirana amin'ny BRICS zany zavatra tsy ary nisy tao Madagasikara zany nandritry ny 90 taona fanitry ny 90 taona de ny frantsay foana Union européenne sy ny inona moa zany l'Occident no anjakazaka ao Madagasikara ka raha misy izay fitodiana amina fiarahamiasa vaovao zay de mifanaraka tsara amin'ny zavatra nilazaiko teto foana tamin'izay tsy hoe androany zany tsy haiko nahita ny soavaly na nahita ny zoko tafiditra ao de zao fa ny anahy mandeha logika daholo ny zavatra rehetrarehetra objectif za olo marina za olo tsy fanatika fa na manohana ny fitondran'ny Mikaela raha tsy asakana na tsy anakina za manakina foana za tsy ohatran'ny lisany any amin'ny timany hoe ninina zavatra ataon'ny Ravalomanana eo de modina tsy fantatra tsy fandoavana etre ny didijadana nataony ny monopole nataony sy rehetrarehetra tena ohatra tsy misy mihitsy zany satria fanatisme de tonga de morona tsy manana objectivité fa à fond tsisy mihitsy nanyray lisan'ireo ina moa zany mpanohana ny Ravalomanan'ireo mba niteny zavatra tsy mety nataon'ny Ravalomanana nanyray ka za tsy anatin'izay fanatisme zay fa na rehefa misy tsy mety de teneniko saingy le tsy mety ataon'ny colonel madinidinika zavatra madinidinika le izy ohatrany fotsiny hoe misy ny fitsabahany iza moa ohatra Kofalidaya mety malahery an'izay fa par rapport amin'ny enjeu national hoe ny russe no manangana ina moa zany resaka angovana Madagasikara iteny koa nareo ka misy tambony zany ka izany tsisy tambony grande puissance iza no iady Madagasikara tsisy tambony fa misy tambony foana hatramin'izao teto Madagasikara fa ny zava-mitranga de ny frantsay foana no mandroaka ny rehetrarehetra reo fatifatina entreprise reo tsy haiko inona daholo reo tsy mena mianatra akory Macron mivarotra aminareo téléphérique amin'ny firenena na ny inona moa zany 2,9 na raha tsy mahita zavatra hoanina tsy manana état d'âme mihitsy ny frantsay tsy mitsitsy mihitsy fa de io téléphérique na 150 millions d'euros omeny ao satria ny frantsay de ny intérêt no maximum zay zavatra sûr reo grande puissance reo miady Madagasikara eo de samy manana ny intérêt daholo io karaha ny Rosiana manana intérêt koa izy fa ny zavatra hita tram'izay tamin'ny frantsay tsy zavatra avitsika mihitsy nandray inona zavatra mba avitsika lazana fa amitié franco-malgache histoire commune lazana fa alliance franco-malgache développement coopération française nefa tsika de mimitsoka anakely izy ka ty démarche ndry Mikaela ty hoe hiditra amin'ny BRICS zany moa zany tokony azavain'ny manampahaizana momba an'izany hoe inona moa zany ny intérêt amin'ny BRICS inona ny inconvénience rehetrarehetra fa zavatra sûr lesaka occidentalisation démarche de occidentalisation de aveo tsy misy dépendance loatra amin'ny dollar sy ny banque mondiale sy ny rehetrarehetra fa mba manana alternative hafa mba manana liberté lizinge le miditra amin'ny BRICS tsy midika hoe coupure tanteraka amin'ny Occident tsy midika an'izay fa créer alternative possibilité hafa zay le izy ka jerevonareo ny frantsay efa mikorapaka avity lasy ny toito fa zavatra sûr zany zavatra nresahandry Micle tany à Paris reny de mety niteny Macron ok efa décision lisany zay andeha hoany lisana
fa zay kosa mitady garantia nreto orinasanay reto ny intérêt frantsay kosa oka hijanona intérêt frantsay sela fa zay satria efa tsisy azony Macron antotsony a ny manjanaka Madagasikara manerana Madagasikara satria misy ngeza ny Rosiana ngeza be ary fantatsy Macron fa ary fantatsika fa Poutine tena tsy mirevy Macron mihitsy tena tsy mirevy Macron mihitsy Poutine amin'ny zavatra ataony ino moa zany colonisation n'Afrique io a m'impose n'Afrique io a mieritreritra ny Afrika fa zanatany mandrakizay a zay zavatra zay ary tsy tiany Poutine zay zavatra zay ary arotony Poutine mihitsy amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe humilieko la Macron ary fantatry Macron zany na eo raha fitadiavan'ny Russe hoe hiaraka asa Madagasikara sy ny intérêt-ny avitinareo zao fa eo koa le ambition personnel ny tena personnel mihitsy ny Poutine io hoe écraseko ty Macron ty satria izy raha reo fa mpanao fitembavatra am'izay ary efa menacena izy ny Poutine efa impiry Macron iny hoe la mangily la de hoe natsona tany ry Mikael de sûr za fa hoe nizavatra resaka tany de hoe ny intérêt-ny frantsay be dia be ny frantsay Madagasikara any ny entreprise frantsay oka mba eo ihany asa diarina loatra zay zavatra ohatroatra zany zavatra mety trangana fa raha déclaration officielle nataony izy moa imika tany Russie tamin'ny télévision de mazava tsara fa mangataka ny fidirana amin'ny BRICS nefa raha mangataka fidirana amin'ny BRICS izy tsy izy akora raha ny tokony hanao ny démarche rehetrrehetra fa zareo mihitsy no miantso anazy satria intérêt ny BRICS koa ny idena Madagasikara ao satria Madagasikara ina moa zany position stratégique géostratégique amin'ny inany ny fipetrahany amin'ny canal de Mozambique iny misy trafic maritime be dia be iny de resaka géostratégique amin'ny resaka guerre eo zany nakaiky kokoa ny Moyen-Orient eo manana base ny Océan Indien zany tena ina moa zany important be zany amin'ny Occident indrindrandrindra fa misy an'io guerre ny Orient sy ny Occident io de zay le izy karaha ohatra ka hoe anina za tena manohana fitondrany Mikael anatin'ny bonne direction izy eo malgré misy zavatra madinidiniky bulldozer zao ianina nasorona tatsy mbola misy foafoza ao anatiny ao zao samy raha madinidiniky zany azo reglena ary raha mijerynareo misy ezaka any ange fa nenjena nyreto firongony reto firy zao fa nigadra teo nefa ren'olo reny tsy maty manota mihitsy tamin'ny andro Rajoelina tsy maty manota ren'olo reny ary zany isan'ny tena marary fo mahita an'ireny le fatifatina foza nanindry atsika reny tsoka dao ny pritsika dao la alana ny immunité manomboka samosabora tsiraray zavatra tsara zany misy tendance any amin'ny positif io zavatra ataon'ny Mikael io ka za manohana anazy amin'izay zavatra zay manohana anazy fa ikoto manohana tsy maintsy mikritika zay mahasamy hafa atsika tsy hoe indraiky koto fa niaraka amin'ny fitondrana de so io fa niova hevitra non za tsy maintsy manakina ny zavatra tsy mety tsy maintsy kianiko fa raha ohatra kosa hita amin'ny ina moa zany tendance générale hita amin'ny tendance générale hoe mety atsaratsara ty zavatra ataon'le rité de amin'izay fotoana zay de pour raha misy ny propagande ny iza moa imika za anohana azy satria zavatra tena atahorako mafy amin'izao fotoana zao zavatra tena atahorako mafy iza no olany eo iza ny président olany eo zay ny atahorako mafy ary efa azo atsaina daholo iza ny eo ka ny problème ane zao ny mpifidy ny majorité mpifidy ny gasy bado tsy tianareo zavatra zay fa tokony anaiky an'izay nareo vendrana ny mpifidy majorité ka ny mpifidy majorité tsy mahafantatry ny ninona aiza mo ny ahafantarany zany BRICS zany aiza mo ny ahafantarany zany géostratégistes rehetrarehetra zany tsy zavatra fantany zany fa nazy mahafinaritra atry fotsiny bogosy ry inona ny mefanampiana tary ianona tena ina moa zany navita mihitsy iny taloha tena navita mihitsy iny anyny azy tsy takany zany de io majorité io ny fidy eo de atahorako mafy ny zavatra hitranga zao efa firy efa hatramin'ny 2002 no Ravalomanana iza moa Rajoelina de iverina Ravalomanana ndray ve de anatin'ny firy taona zany 30 taona zany tsika de modiny eo amin'ireo olo reo DJ ny anakiray mpitery ronono samy tsisy fahaizana tsisy ninina
fa de ny anina moa zany ny angoro-karena ny fitiavatena de anao didy zadony zay ireo ninina fa razafanareo nisy croissance tamindrazao n'importe quoi croissance firiny ohatra tamindra valomana croissance tsy apinda 7% de firiny inflation dévaluation ny ariary firiny inflation satria raha nanao détaxation izy anatin'ny rotona de nykodidi tanteraka ny ariary zany tsy takatry reo olona miteny nisy croissance kodidi tanteraka ny ariary satria inona ny antony raha vasinao détaxation io de miditra daholo ny ina moa zany miimporter daholo ny olona raha manao importation ny olona dina zava-mitranga déséquilibre amin'ny balance commerciale économique be zany tsy takatrareo zany balance commerciale de zany hoe raha ohatra ka dingrégoler ny ariary ka na ina croissance anao ina ny dikany zany nge izy lisan'ireo team reo liza nge zareo tsy par rapport hoe team présidentanay ity tianay fa iza no atsika ny atsika aloha jerena izany ny ampandehan'ny Madagasikara io fa tsy hoe raha misokatra ny tricot de mba andeha hiasa ny tricot ambany be le lina moa zany le référence ambany be le référence sotrany hoe za zany ohatra hoe anohanany colonel de amizay mba mahazo asa ao tsy zay le izy fa tokony mba mijery mivelatra fa tsy mijery misokatra tricot de misy sasa miteny ka miena ny chômage miena ny importation firy moa ny olona miasa ao amin'ny iza moa ao amin'ny tricot firy lazaina fa hoe miasa ny gasy firy ny mpiasa ao anarivony ny gasy nefa ny 30 millions 30 millions ny gasy ny personne active am'izany ampitombona 0,45% de manome 15 millions gasy zany no personne active ny olona afaka miasa de tricot mety firy ny mpiasa ao 4,5 par rapport amin'ny 15 millions de mampiana chômage iny zany fa rehefa ohatra nambany le niveau de zay ny takatry le zany fa mba jereo amin'ny globalité zany le izy fa tsy zavatra madinidinika fotsiny io anay io tianay io aizany fidy président fa misy hoe fitiavana ka ohatra anazy zany na tsy tiako azy izy hoe colonel na tsy tiako ny zavatra mitranga madinidinika fa mijery le tendance générale de zany ho anazy zay le izy sura daholo